Ary maranatsika izay vaovao tany ivelany zay dia iresaka ireo zandrikely kosa indray sika misy mpilalao zandrikely zay mila ravinahitra ihany koa any ivelany ihany sady manohy ny fianarany telo mirahalahy izy ireo ary anisany nefa niaraka tamin'ny tenanay tany amin'ny Mondial Pupille tany amin'ny taona 2024 sy taona 2022 itany mbola manovo sy mianatra izay baolina kitra izay izy ireo any ivelany any dia iresadresaka amintsika ihany koa izy amin'ny ity ariva ity izay ahitana ny Asina sy Momo amin'izao ariva izao. Tany amin'ny Mondial Pupille nahitana fara mbola mitoy ny baolina ty Frantsa manao ahoana ny baolina amin'izao fotoana izao any Avso. Mbola manao ny baolina kina aloha hatreto manao club amin'ny Mimosa ty amin'ny tournoi RNS aty. Eto Frantsa mbola mitoy mihitsy amina ankoatran'ny RNS ve? Mbola manao club ka Mimosa koa mantsy eto Frantsa manao amin'ny ligue français. Manao 3e division eto Frantsa mbola manao baolina kina. Manao ahoana ny atao hoe toerana misy any Avso amin'izay baolina kitra zay amin'izao fotoana izao? Mbola tsy tena hoe mifantoka loatra amin'ny baolina aloha fa sady mianatra koa ny tena ataoko aty fa na izany aza baolina notoizako hatrany dia club Mimosa manome opportunité anao an'izy roa dia izay mijanonako atao club Mimosa loatra eto. Asina isan'ny lalao tao amin'ny nandray anjara tamin'ny Mondial Pupille mbola mitoy baolina manao ahoana zao ny toerany Asina amin'ny baolina kitra ty ivelany? Efa any Toulouse zao manao senior DHR niveau régional dia efa taona zay zany taty dia progressé isa-taona ny fahaizana fa aty zany mila mikotrana be foana dia izay ny concurrence enjana be dia mila mikotrana foana mba ho titulaire isaky ny match. Inona mahasamihafa an'ilay hoe tany Madagasikara sy ny aty? Ny mahasamihafa aty aloha zany ny état d'esprit somary samihafa surtout ny resaka collectif ny eo ambony terrain fa après aty ianao encadré tsara aloha za taty à Toulouse fa tany Paris somary nisy olana kely dia za zany mba manantena mba ho avy aty daholo ny namana rehetra any tanàna satria hitako za le niveau aty dia fantatro fa manana niveau zalahy fa eo amin'le tsy haiko eo amin'le somary organisation fotsiny misy amin'ny mila amboarina kely. Momo mbola tany amin'ny Mondial Pupille nita farany mbola mitoy ny baolina kitra amin'izao fotoana izao aiza hoe zany Momo amin'ny baolina kitra eto en France? Eto en France zany dia za zany ankehitriny dia manao baolina amin'ny Madasport ny mbo zao Créteil Popadour 3e division misy ana amin'izao fotoana izao manao championnat Ile de France zay 94. Manao ahoana ny atao hoe toerana misy anao zany ao anatin'ny ekipa amin'izao fotoana izao? Toerana misy ana zany dia avoavo eraky ilain'le entraîneur mihitsy zany le mpanazatra dia mila mizaka foana hatrany hatrany mba tonga lavitra kokoa no Madasport.